Ivadika lafim-baovao hafa isika mahakasika lafin'ny toetrandro manokana ary ny akon'ilay andro ratsy Deliwe dia tafakatra 5 ireo maty vokatry ny fandalovana ity andro ratsy ity tany amin'ny lakandranon'i Mozambika. Mahery ny 700 kosa ireo traboina ary mahery ny 700 ireo tsy manan-kialofana. Araka ity fanadihadiana hoentina amintsika manaraka ity kosa. Araka ny tatatrazavy amin'ny Bngrc dia trano misa 420 no simba vokatr'ilay andro ratsy tany amin'ny lakandranon'i Mozambika. 200 ireo trano izay lasan'ny rivotra ny tafony, 700 kosa ireo trano hipoko ny rano miampy sekoly iray, 2 ireo sekoly simba. Toeram-piatsakana 9 no simba ary tanimbary 2 hektara no tondraky ny rano. Ho an'ny distrika ny Morombe faritra Tsimondrefana dia 5,703 ireo traboina ary misy tamin'izy ireo tsy mety mipetraka amin'ny trano voatokana izany araka ny tatitra. Ho an'ny toliara voalohany kosa indray dia mbola tsy nahitana fienana ny rano tamin'ny vokotany 4, Aketsa, Besako, Mahafatsa voalohany sy faharoa. Atahorana ny sy ny valanaretina amin'ny faritriny araka ny tatitra azo, vokatry ny fiakaran'ny rano. Ho an'ny distrika ny Mainty Rano izay namozana ain'olona 3 dia fantatra fa mbola tsy miverina amin'ny laona ny ranon'ny Jirama raha ny omaly.